Faly miarahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana Matimaso dia manasa antsika sahady hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ety ampamaranana ny telo volana voalohantsika izao ary efa maro ny trangam-piarahamonina no resahantsika teto tao anatin'izay ny resaka sakafo momba fahasalamana ary no resahantsika farany teo ny fandriampahalemana. Ty fandarana ty moa dia misokatra isan-kerinandro isam-paritra ary ahafahantsika malagasy rehetrarehetra mampita vaovao. Maro dia maro tsika no nandray anjara hatramin'ny sokafan'ny fandaharana izay isaorana be dia be. Tsika rehetra izay nandefa commentaire, nandefa vidéo, izay namaly ny fantaniana rehetrarehetra teo amin'ny page Facebook ny Matimaso dia misaotra betsaka. Raha tsy teo nareo dia tsy teto izay. Mikasika ny fampahalalam-baovao no lohahevitrintsika tamin'ity herinandro ity asa raha efa ao santatra hitondra ny tarehimarikitsika tamin'ity herinandro ity. Misaotra Iantso. Raha ny vaovao voaraina avy aty an-toerana indray dia 9:20 tsika no nanao ny fanontaniana. Raha ohatra ka 9:20 kosa no nandray anjara. Tao anatin'izay dia 20 no nandefa commentaire ary 3:70 no nandefa vidéo taty aminay. Raha ny larana indray no jerentsika dia Fianarantsoa no mitazona larana voalohany hatreto manaraka azy avy eo i Sainte-Marie, manaraka azy avy eo indray Antananarivo, Toliary, Amboasary Atsimo sy Moramanga ary ny farany indrindra dia Mananjary. Ndao ary jerentsika kely ny vidéo nalefanareo. Inona fitaovana fampahalalam-baovao azahoana vaovao betsaka indrindra? Amin'ny ankabiny aloha dia ny télévision no tena mahavatana anazy sady haingana indrindra ary ny radio ihany koa manarak'izay. Mijery télé sy mihaino radio zao no tena azahoana vaovao betsaka. Gazety, Mijery télé, radio, Gazety. Facebook zany hitako hoe azahoana fampianarana vaovao kaiky sady betsaka indrindra sady vetivety. Araka ny fahafantarako anazy aloha zany dia radio, ny Facebook koa ao anatiny dia gazety. Ireo aloha zany hitako hoe ahitana VTV. Ny radio sy ny télé. Ny radio sy ny gazety. Fahitana Télé voalohany indrindra, radio koa manampy ana RNM, TVM, RTA. Fahita lavitra sy Facebook, radio. gazety an-tsoratra. Mijery télé dia mihaino radio dia manao Facebook. Radio. radio dia Facebook an-tanora. Radio sy ny télévision. Gazety, télévision, Facebook, télé, radio, télé, Radio. Amin'ny internet. Fitaovana vaovao radio, iza télé. Télé, Facebook. Radio. télé. Maro be fitaovana vaovao, radio, télé. Radio. Radio fitaovana vaovao amin'ny radio. Radio, avy amin'ny télé, avy amin'ny internet. Amin'ny Facebook. Facebook ohatra. Ny internet no tena mahatam-baovao be indrindra. Ny Facebook. Facebook. Internet mazava ho azy. Radio sy ny gazety ary ny télévision. Amin'ny Facebook. Télé sy radio. Facebook ny tena hitako hoe tena be indrindra aloha fomba fijeriko manokana. Radio Firy. Télé. Fahitalavitra. Radio. Télé. Télé sy gazety. Radio dia internet. Radio dia télé. Télé. Facebook. Télé. Tsisy afa-tsy ny amin'ny internet ihany zany e. Ny Facebook dia manarak'izay ny radio ihany koa ary ny télévision. Fahitalavitra. Ny radio. Serasera Facebook no tena azahoana vaovao tena malaky tena malaky. Gazety an-tsoratra. Radio. Télé. Radio. Radio. Télévision. Radio. Manao koa ela amin'ny Facebook zao manao Facebook Radio. Radio. Télé. Facebook zao tena mahisaka be. Facebook. Facebook na ho internet. Télé. Amin'ny Facebook. Radio dia azoko vaovao amin'ny Facebook. Amin'ny radio nationale. Karazam-baovao inona no tena mahalinanao? Karazam-baovao mahakasika ny ara-tsosialy sy ny ara-politika
teny ara-koltoraly indrindraindrindra tena manentana anazy zany. Vaovao resaka karazana sosialy. Reny tsy mpandriampahalemana ny tena mahaliana. Karazam-baovao le avy amin'ny velany. Zava-misy, fanabeazana. Zany mahaliana azy eo amin'ilay resaka hoe politika sy sosialy reny. Mba fanatanjahantena. Ny vaovao momba ny raharaham-pirenena aloha namba hitovizana be sy ny maro e. Sosialy sy politika. Momba ny toe-karena misy eto Madagasikara, kolotsaina, sport, ohatrohatr'izany. Vaovao miseho isan'andro. Toy le vaovao le ino izy teo le moa le resaka fandarana sy ny karazany reny. Vaovao politika dia fiarahamonina firaisana Radio dia Facebook ho an'ny tanora. Radio sy ny televizion. Gazety, télévision, Facebook, Télé. radio, télé, gazety, télé. Tantara de Madagasikara. Vaovao mikasika Sainte Marie koa zay ahitako matetika. Fagnajerana momba tany na politika jiaby regny akasy sosialy. Vaovao politika. Maro, misy vaovao am-paritra. Kasky politika zegny le tegna mahafinaritra. Vaovao ara-pahasalamana. Ara-politika zao tena mahaliana. Ny fahasalamana, vaovao ara-pahasalamana zao no tiako mahaliana ahy indrindra. Vaovao mahakasiky tsangara-piarahamonina io tena mahaliana ahy. Fahasalamana. Mikasiky ty fampianarana zany ty tena hanabeazana. Vaovao raharaham-pirenena mikasiky le politika, isan'izany le kolikoly sy ny reny tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany izay mianjejy amin'ny resaka tsy fandriampahalemana reny. Mikasika ny politika, resaka politika tena mahaliana sy resaka sport. Vaovao politika dia vaovao mitoetra zavatsara hazay miseho zany. Kasika ny fianarana ny mahaliana ahy. Firy no natomenao ny kalitao amin'ny fampitam-baovao eto Madagasikara? Inona no antony? Raha manomenao ty ray hatramin'ny folo eo amin'ny valo amin'ny folo zany no ty omena. Efa tsapa hoe miezaka ny mpanango vaovao manerana ny nosy fa ao ny antony anankiray voalohany amin'ny resaka fampitaovana zany mbola hita hoe tsy ahafaha manoatra, eo ihany koa ny halaviran'ny toerana izay tsy ahafaha manoatra ihany koa, ny indrindraindrindra moa ny fahafahana mamoaka ny vaovao atao hoe tena marim-pototra zany amin'ny lafiny anankiray mbola manano sarotra kely. Eo amin'ny 5/10 satria tsara le azoantoka marina le tenena. Ity problème antsika eto zany le ohatrany hoe tsy mety milamina, tsy mety mifandefitra mihitsy fa samy mitana ny heviny daholo. Tsy antony misy zavatra mbola tsy zakan'ny vahoaka dia nefa alefa tokony hoe patipatena zany ny zavatra tokony alefa amin'ny vahoaka fa tsy alefa daholo. Dia faharoa gazety indray ny resahako rehefa ohatra hoe misy vaovao amin'ny gazety manotona be mihitsy ny ao ilay pejy voalohany fa ny ao anatiny ao zavatra fa be mihitsy fa tsy arakarak'izay. Amin'ny 7 eo ny anazy zany zay. 7. Mahafinaritra zany no fomba fitrandraham-panao gazety ny vaovao mahaliana ny olona rehetra. 5/10 satria misy milaza antomarina ny sasany. 5/10 eo satria efa mimparitaka zao fandraisana. 6/10 ato. 2,5 satria tsy milamina ny Madagasikara. Satria ny antony izay dia miplaza vaovao tsy milaza n'izay tena marina, ahiny ny vaovao alefany na hitariny 5 ohatra. Ny antony dia matetika sy mitovy ny fampitana ny vaovao. Misy ireo mba hoe tena milaza ny vaovao marina fa misy koa nefa na vaovao sy marina dia na vaovao sy marina zany dia alefandreo. Eo amin'ny enina eo ho eo satria maro ireo mpanao plasy vaovao eny amin'ny fahitalavitra sy ny radio fa tsy mitovy hevitra risy ireo. 9/10 Neton'izay soa arety. 7/10
satria mba mahazo vaovao zahay amin'ny télé radio zay misy mahazo avao zahay amin'ny internet. Toko 9/10 zao tomeko ireo satria mbola tsy ampy zany le fitaovana ampiasaina amin'ny mikasika ny fahasalamana. 5/10 satria efa misy avao zany fivoarana fa misy karazana vaovao tsy tokony haboaka laha tsy marapotsy soa kanefa ndraikindraiky zany le mpanao gazety entany pole mampiboaka avao. 5/10 satria tsy mahafa-po matetika fa afena ny tena votoatin'le vaovao tokony heny vahoaka zany tsongadina zany hoe ampahany fotsiny ampahafantarin'le vahoaka fa ny tena votoatiny tsy tena ambara. 5/10 ngamba satria hitako mbola misy tsy ampy zany le fampahalalam-baovao hitantsika. Eo amin'ny 10 angamba satria tsy dia marisika kokoa zany le resaka Facebook io satria misy zany le manana telefony ihany no afaka manao an'iny zay zany raha ny hevitrao mahazo vaovao mitovy ve ny olom-pirenena manerana ny nosy azavao? Tsy avy hatrany ny fahitako azy satria raha tsy teny afa-tsy ny olona atao hoe miala kely ny renivohitra zao dia tsy hitovy mihitsy ny angom-baovao izay renesiny sy ny eto an-tanan-dehibe satria noho izay tsy fahampi amin'ny atao hoe fitaovana amin'ny haino aman-jery zay dia atao hoe limité ihany no vaovao tonga any am-potsofon'ny any ambandravikazo any. Tsy mahazo aloha satria araka ilay niteneniko teo hoe tara be ilay izy vao mivoaka. Ny any ambanivohitra koa indraindray tsy manana radio sy télé satria tsy misy jiro. Dia tsy mitovy. Tsy avy hatrany ny fahitako azy satria raha tsy teny afa-tsy ny olona atao hoe miala kely ny renivohitra zao dia tsy hitovy mihitsy ny angom-baovao izay renesiny sy ny eto an-tanan-dehibe satria noho izay tsy fahampi amin'ny atao hoe fitaovana amin'ny haino aman-jery zay dia atao hoe limité ihany no vaovao tonga any am-potsofon'ny any ambandravikazo any. Tsy mahazo aloha satria araka ilay niteneniko teo hoe tara be ilay izy vao mivoaka. Ny any ambanivohitra koa indraindray tsy manana radio sy télé satria tsy misy jiro. Dia tsy mitovy. Ohatrany tsy mahazo satria ny any ambanivohitra ohatrany tsy mahazo manino moa zany ohatrany tsy ampy ny herinaratra any. Tsy mahazo toko. Ny antony dia misy toerana tsisy réseau faharoa tsy ampy ny herinaratra manerana Madagasikara. Tsy toko satria ny sasany manana télé dia ny sasany tsy manana. Ohatrany tsy haiko Tsy mitovy. Ndraindray tsy mitovy. Mino zako mitovy. Tsy mitovy. Tsy mitovy. Samy manana le vaovao satria marobe na ohatra na gazety na amin'ny gazety na misy samy manana le vaovao fa izy ndraiky amin'ny ankapobeny misy tovisany koa. Tsy dia mitovy. Tsy mitovy. Dia mitovy zany fa samy manana ny lalany daholo. Fa le misy radio politika reny dia tsy mitovy sy ny télé. Ny any zany tsy dia mahazo vaovao mitovy satria misy ny sasany manko mana ratsy ny sasany mana tsara. Mahazo mitovy satria ohatra hoe any amin'ny radio samy hainy radio ny olona. Ohatrany tsy mitovy angamba zany fazahoko anazy satria moa zao tsy mitovy zao vaovaon'ny alefan'ny télé-panjakana sy ny télé mazaka-tena. Teninao zay tenitsika. Efa hitantsika eo amin'ny page Facebook ny Mady Maso indray any loha hevitra ho voizitsika amin'ny herinandro manaraka. Raha ohatra ianao ka manana olana amin'ny famalinan'ny fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana eo amin'ny page Facebook ny Mady Maso ianao. Misy olona mandray anao foanao isanandro. Raha tsy izany dia alefaso amin'ny mailaka madymastv@gmail.com ny valiteninao. Isan-kerinandro eto amin'ny Mady Maso, miteny ianao, miteny sika.